Sufaya Jesua miadi wanai. Sufaya Jesua afata utizami funai. Mbola faly miarahaba antsika tsirairay avy tratran'izao fotoana anio izao noho ny famindrampon'i Jesosy mbola toy izao indray isika, ary noho izany famindrampony izany mbola tsy nalany ritra antsika. Dia tononona aminao sy ny ankonanao ary ho antsika tsirairay avy ny tokantrano any izay manaraka izao fizarana izao ny fiatahana an'i Jesosy Kristy Tompo ho aminao sy ny ankonanao. Dia iraina Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika amin'ity anio ity dia mitondra ny lohateny hoe fahavitan-javatra. Fa mialohan'ny hirosoantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia andeha isika hanonona tonom-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Endry Jesosy Kristy Tompo malalana io. Ngeto zahay, tongeto indray zahay mbola miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao, tsy hainay ny tsisy sotranao noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Ary noho izany no mbola ahafahanay mbola manonona ny anaranao eto indray anio, mangataka amin'ny fanatrianao amin'ity anio ity Jesosy. Raha hitondra ny teninao eto anio, hosoro ny vavako tendreo ny lelako toy ny efa mahay. Ny fanainao masina no hiteny ao am-bavako ampiasa, tanteraka amoaka ny teny rehetra izay tianao ambara sy hozaraina aminay tsirairay avy araka ny sitraponao. Meo anay ny fomba andrahaizanay mandray izany teninao izany, hitoera ny teninao izany ka hitombo ao anatinay. Meo anay sofina mahay miaino mba tsy handray antendro ny zahay fa tena handray araka ny fitarianao sy ny sitraponao izay afatra tianao ampitaina aminay tsirairay avy. Misaotra anao Jesosy eo noho ny fanatrianao sahady amin'ity anio ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta no anaovana izao tonom-bavaka izao. Haleloia. Amen. Eny ary havana hijery tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao ao amin'ny boky ny Genesisy toko voalohany andininy faraka amin'ny 30. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahenina izany. Eo amin'ny toko faharoa andininy voalohany toy izany manao hoe dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Dia iraina Jesosy. Miresaka fahavitan-javatra isika eto. Dia hozay ny soratra masina hoe vita ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra tao aminy. Tsy zoviana amintsika tokoa fa enemana noho ny asan'i Jesosy nanaovany ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy araka ny voalazan'ny soratra masina eto. Ary satria izay rehetra natomboka dia tsy maintsy ho vitaina, ary ny zavatra vita rehetra dia tsy maintsy misy fiatombohany tao anatin'izany fiatombohana izany nisy ezaka mafy, nisy ezaka maro. Tena hoe nanao ny ainy tsy ho zavatra ny olona anankiray ny vao nahavita zavatra. Misy zakana tao, misy ady tao, nisy hoe tena hoe olana tao, fa saingy izay efa natomboka dia tsy maintsy ho vitaina araka ny soratra masina. Ka raha resaka fahavitan-javatra isika eto, Jesosy ara nanao ny asa mafy Jesosy mandritra an'izay enin'andro izay, dia andro fahaenina izy vita ny zavatra rehetra nataony. Dia iraina ny Tompo. Ary tena hitany fa hoe tsara avokoa ireo. Ary tena ny marihany hoe tsara indrindra izany. Dia iraina ny Tompo. Haleloia. Ary tahaka izany koa raha oharina amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra anankiray. Dia natomboka tamin'ny voalohany zavatra rehetra no manina, dia vita misy fotoana fahavitan-javatra, ohatra hoe manao trano ohatra, satria izany no zavatra atao ankehitriny amin'ny betsaka no manao an'izany trano izany. Ary fantatra izany tsy soviana amintsika tsirairay fa samy te hanana trano rehetrarehetra. Tsy maintsy nisy planina tao, dia nisy fanamboarana tao, nisy vinavina aloha tao. Vita amin'ny vinavina rehetra, izay vao tena hoe niroso amin'izay amin'ny fanamboarana. Dia rehefa teo amin'ny fanamboarana, nisy fotoana maro lany tao, dia izay hoe vita ilay zavatra anankiray. Dia iraina ny Tompo. Ary rehefa vita izy,
ary tena vita tanteraka daholo ny momba azy hoe finition izy izy ny filaza azy. De hita amin'izay le zavatra namboarina fa tena hoe tsara indrindra, tsara zany trano zany, tsara zany latabatra zany, tsara zany armoire zany, tsara zany commode zany. Fa nisy ezaka tao anatin'izay vao tonga amin'le fahavitan-javatra anankiray teraina Jesosy. Ary mbola hijery soratra masina isika ao amin'ny boky Nehemia 2:2. Vakitsika ny soramandry eo manao hoe ny nandefasan'ny mpanjakan'ny Persia Nehemia ampanao ny manda ny Jerosalema sy nataon'ny Nehemia rehefa vao tonga tany. Fa eo amin'ny 10 no vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ary raha nahare izany Sambala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo dia sosotra loatra izy satria nisy lehilahy tonga hitady izay ahasoany zanak'Israely. Teraina Jesosy. Mbola resaka fahavitan-javatra eto ny lesonantsika fa tsy mivoaka lavitra amin'izay. Fa ao anatin'izay fahavitan-javatra izay, ao anatiny fanaovana an'ilay zavatra hovitaina izay, misy ady ao, misy sakana ao. Hitantsika fa rehefa hoe nitendren'Andriamanitra i Nehemia voatendren'Andriamanitra anao ny mandan'i Jerosalema dia nanaiky ny mpanjakan'ny Persia satria efa voaoman'Andriamanitra zany, efa voaoman'i Jesosy zany hoe ty olona ty atokana anao an'izao, anao an'izao, anao an'izao, zao ny andraikitra ty, zao ny andraikitra ty. Satria araka ny voasoratra hoe fony mbola tsy ary tany an-kibo ara ny olona anankiray dia efa fantatr'Andriamanitra, fantatro ianao izy, fantatro zao ny antso anao tamin'ny anaranao, na ny anaranao mena antsika tsirairay io efa fantatry Jesosy hatramin'ny mbola tsy nivoaka an-kibo tsika fa mbola any anaty kibo dia efa fantany hoe zao ny anarany ity. Dia izy manolotsaina ny dada sy neny hoe zao atao anarany io. Dia ino tokoa fa ino no anarana hiantsonantsika tsirairay hafa. Teraina ny tompo. Ary izany efa fantatry Jesosy hoe ty olona ty natokana zao ny andraikitra, zao ny andraikitra, zao ny asa mpanaovana azy. Ary reny tena misy ady ny zavatra olona efa voaomana ohatr'izany. Tena hoe misy ady ao satria misy manenjika foana. Hitantsika eto fa raha vao nahare fotsiny Sambala ao sy Tobia, izany mpanompo ireo mpiara-miasa amin'ny Nehemia ao amin'ny lapan'ny mpanjakan'ny Persia ireo. Fa raha vao naheno izy fa hoe misy lehilahy ihany tonga hitady anao izay ahasoany zanak'Israely dia hisosotra izy, manao izay fomba rehetra izy hisakanana. Teraina ny tompo. Ary io asan'Andriamanitra, ny antson'Andriamanitra antsika tsirairay avy io dia misy fahavalo io, misy manakasakana io. Reny le ady atrentsika tsefatsefany eny isan'andro reny, na io aretina io, na io olana amin'ny asa io voarokasany ihany na tsy nifanaraka indray ohatr'izao misy ohatran'izao indray ary tapaka ny courant, tapaka ny internet, tsy mandeha ny telefona, nisy ohatran'izao nisy eto. Reny rehetra reny dia avy amin'ny fahavalo hisakana anao mba tsy havita zavatra, hisakana anao tsy hahatanteraka ny asan'i Jesosy, ny sitrapony tompo izay niantsony anao, izay nametrahany anao. Dia raina ny tompo. Mila mitandrina antsika amin'izany zavatra izany satria araka ny voasoratra hoe isika ny fiadiany tafika io izy ny soratra masina dia tsy miady amin'ny nofo aman-drà, tsy miady amin'ny nofo aman-drà isika, zaho sy ianao zany, fa miady amin'ny fanapahany eny amin'ny rivotra sy ny mpanjakan'izao fahamaizina izao. Dia raina Jesosy any no aditsika ka na iza ampiasa manokatra varavarana ho an'ny devoly fa tsy manana an' Jesosy dia ireny no ampiasain'ny devoly ho lasa mitsangana ho fahavaloko sy ho fahavalonao satria ireny ampiasain'ny devoly. Dia raina ny tompo. Fa tsy ilay olo tenany mihitsy no mitompo teny fantatra hoe ho fahavalontsika na ho fahavaloko na ho fahavalonao, fa ilay devoly miditra ao anatiny ao, ilay fanahy ratsy, ilay fahavalon'Andriamanitra, ilay fanahy ny ato amin'izao fahamaizinana izao no mitsangana ho fahavalo zanak'Andriamanitra, tsy ahavita sy tsy ahatotosa ny asan'Andriamanitra. Dia ilay olona anankiray misy varavarana misokatra hidirany, iny no ampiasainy. Ary tsy olona lavitra io fa manodidina anao. Eny fa na dia samy zanak'Andriamanitra ara rehefa tsy ampivavaka dia ampiasainy devoly amingana ny rahalahina ny rahavavy. Dia raina Jesosy. Aoka mba tsy hisy amintsika ny izany. Fa mba tena hoe tanteraka sy hatratra atotosa hatramin'ny farany ny zavatra izay efa nomanin'i Jesosy ho antsika isika tsirairay avy, ka tanteraka atotosa zany andraikitra izany, havita zany asa izany, ary tena ho tanteraka amintsika ilay hoe fahavitan-javatra. Eny milaza ianao izao nefa nahavita marina izany, nahavita trano ianao, nanangana trano ianao dia efa vita soamantsara.
mahafinaritra zany ary tsara be. Aleloia be zany, fandresena be zany, de raina ny tompo. Fa ny fahavitan'ny zavatra taky ny soratra masina eto amintsika eto anio de le hoe andraikitra zay napetraka Jesosy aminao. Vitanao ve zany ravavy? Vitanao ve zany ralahy? Zany le fahavitan'ny zavatra takiny eto. Soratra masina milaza manao hoe ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany 5:10 manao hoe fantaro ny zavatra rehetra ary azony mafy izay tsara. Raha hoe hanangana trano ianao ohatra, tsy hoe izay olona rehetra tonga aminao zao manolo-saina anao, atao voatra an'izao ny tranonao, atao voatra an'izao ny tranonao, ty misy plan tsara, de atao voatra an'ity ny tranonao ty, atao voatra an'ity ny tranonao, ty ny tiako ty nanaovako ny anahy de atao ny tiako ny ianao. Miala tsiny fa tsy hoe ianareo le manamboatra trano no resahana eto fa fanazavana ny tenin'Andriamanitra le izy, mba tsy handray antendro ny tsika tsirairay avy fa handray araka izay tarehan'ny fanahy masina antsika. Amin'io fotoana io anefany ianao efa manana planina tsara hoe ty ataoko ohatran'ity ny tranoko, ty zao ny anaovako azy, ty nanaovako azy, ty nanaovako azy, ty anaovako azy. Ny antony tiako atongavana de hoe mitandrema am'le mpanolotsaina samy hafa maro manodidina anao. Tsara mahafantatra an'izany ho sisy ny soratra masina hoe fantaro ny zavatra rehetra ary azony mafy zay tsara. Mety misy planina tsara omen'izy ireny. Fa araka ny tianao ve? Izany ve ny tena hoe planina tsara tianao atao? Tsy voatery zay rehetra manolotra planina eo no mety aminao na mety amin'ny taninao. De raina Jesosy. Ary tahaka izany koa isika tsirairay avy. Misy planin'Andriamanitra efa napetrany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ao. Fa tsy zay tonga rehetra tonga de manolotsaina hoe tsy any ny lalana fa aty, tsy aty ny lalana fa ary, ireto indray maketo, itsika maketo, ty ny atao voatra an'izao, ty atao voatra an'izao, atao voatra izao ny fanaovana an'ity. Fa efa nandinika tsara ianao hoe ty nanaovako azy, ty nanaovako azy, ty nanaovako azy, de ty zany atao eto, ty manketo, zay ianao vao nanangana. Tadio tsara nefa ny fa amin'io fotoana io rehefa vita indray le trano namboarina de misy manakena foana ty ve da ohatrany tsy mety, ty tsy nety mihitsy na ny loko nandokoana an'io tsy zao mihitsy ny lokony tokony tamin'io atahoana moa fa zay ny tiavany azy. De raina ny tompo. Izany rehetra zany de ohatra ny tahaka ny hoe le mpanakivy, tahaka ny feony hoe Sambala, Oronita sy Tobia, Monita, mpanakivy zany mba hahatonga anao ho ketraka. Noho izany mampahery anao ny soratra masina eto mijoroa mba hahatonga anao tena hoe ahavita zavatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria tsy maintsy misy mpanenjika foana ianao. Tonga koa ny anankiray rapitso ilaza hoe tsy mety io, tsy izy io, tsy izy, tsy zao ty. Fa mila anao mijoro mba hahatonga anao tena hoe ahavita zavatra, ahatanteraka zavatra. De raina ny tompo amin'ny fanomponan'i Jesosy zao arahantsika zao. Mila atsika mijoro hatrany hahatanteraka ny antso ny antsoin'i Jesosy atsika. Satria matoy ianao tonga eto amin'izao toerana zao, amin'ity fiombonany ity, amin'ity fiangonany ity, de efa misy antson'i Jesosy ho anao ao, misy planin'i Jesosy ao amin'ny fiainanao ao. De raina ny tompo. Ary manana andraikitra amin'izany ianao, tompona andraikitra amin'izany tsirairay avy. De raina Jesosy. De ary isika hijery soratra masina amin'ny tantara faharoa 5:5. Afaka mamaky ny tantara rehetra ianao hatrany amin'ny 4:4 any tsy maninona fa 1 jerentsika eto amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe toy izany no nahavitana ny asa rehetra nataon'ny Solomona ho an'ny tranon'ny tompo, ary nampidiry ny Solomona tao an-tempoly ny zavatra rehetra izay efa nohamasin'i Davida rainy, dia ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka rehetra dia nataony ho ao amin'ny efitrano fitahirizana ao amin'ny tranon'Andriamanitra. De raina Jesosy. Miresaka ny fanamboarana ny tempoly izy tenin'Andriamanitra eto hoe Solomona nanamboatra ny tempolin'Andriamanitra, vao homana ny zavatra rehetra. Ary efa nohamasinina ny zavatra rehetra. Fa ty anao ohatran'izao, aty atao ohatran'izao, aty atao ohatran'izao, hatramin'ny refiny, hatramin'ny fanaka rehetra izay apetraka ao amin'ny tranon'ny fitehirizana ao amin'ny tranon'Andriamanitra. De efa vita daholo. De ireo rehetra ireo rehefa vita ny tempoly de napetraka tao ny vata misy ny fanekena.
Teraina Jesosy, miresaka fahavitan-javatra eto efa vita ny tempoly eto. Satria nahavitana ny asa rehetra no lazaina eto. Dia raha jerena araka ny soratra masina, iza ny tempolin'Andriamanitra ankehitriny? Izaho sy ianao ny tempolin'Andriamanitra. Araka ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Korintianina voalohany, 7:20 manao hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Rehefa nandray an' Jesosy ianao, nomaniny Jesosy ny fonao, no karakarainy ianao, nomeny ny fanahy masina, ny vokatry ny fanahy masina, reny le fanaka apetraka ao amin'ny tempoly. Le fanomezam-pahasoavana, tia manana fanomezam-pahasoavana mampianatra, tia manasitrana, tia manana fanomezam-pahasoavana malala-tanana, tia mahay mandray olona, fandraisam-bahiny, samy hafa maro ny fanomezam-pahasoavana omeny Jesosy. Satria efa nomaniny izany, fa ny andry ny fanapaha-kevitra ao ihany anaiky azy hoe andray an'ireo fanomezan'ireo dia ho ampiasainao ireo. Fa ny asan'i Jesosy efa vita. Hozy izy Jesosy tao ambony hazo fijaliana hoe vita. Efa vita ny famonjena azy ianao. Efa vita, fa mila anao mandray andraikitra. Tahaka ny hoe efa vita ilay trano, vita ilay tempoly, fa mila anao miditra ao anatiny. Hifandray amin'Andriamanitra satria natao hifandraisana amin'Andriamanitra izany. Teraina Jesosy. Efa nohamasinina, efa tanteraka avokoa ny zavatra rehetra. Ary izany ny antsoina antsika tsirairay avy. Efa vita ny andraikitry Jesosy, dia isika napetrany ao amintsika izany rehetra izany. Satria isika ny tempolin'Andriamanitra ary ny fanahany mitoetra ao anatintsika. Ary hatreto, vitantsika ve ny andraikitra izay apetraky ny Jesosy amintsika, satria miteny fahavitan-javatra isika, vita ny andraikitry Jesosy. Vita ny asany ao ampilan'ny famonjena, dia ny antso asianao izy. Hitaona fanahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, anitatra ny fanjakan'Andriamanitra, hitory ny filazantsara, hitory ny mpilan'ny famonjena. Vitako sy vitanao ve izany? Ho avy Jesosy, dia samy ampamoahana ny tsirairay avy amin'ny asa nataony, amin'ny andraikitra izay napetraka aminy. Vita ve sa tsy vita? Nanao asa tsara ve sa nanao asa zara fa vita? Sa natao asa vita kamehana? Teraina Jesosy. Ary mbola manamafy an'izany eo amin'ny soratra masina Korintianina voalohany 1:7 manao hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrao fa ny tenanao dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo, sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, koa tsy tompo ny tenanareo ianareo. Mazava izany. Raha tempolin'Andriamanitra izaho sy ianao, efa tsy tompo ny tenako intsony aho, efa tsy tompo ny tenanao intsony ianao, fa Jesosy ny tomponao. Fanahy masina no mitoetra ao. Aoka anaiko ampiasain'ny fanahy masina isika hahatonga le fahavitan'ny zavatra ao, fahavitan'ny planin'Andriamanitra ao fiainantsika. Anaiko ampiasainy ho tanteraka amintsika izany planiny izany. Teraina Jesosy. Dia nitondra fanahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe hiady hatrany dia hanangana fiombonana ety, hanangana fikambanana ety, tsy izany tandrony Jesosy. Fa hitombo ny fanjakan'Andriamanitra, hitombo ny isan'ny olombonjena, hitombo ny isan'ny mpikambana, hihitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mihitatra ny fanjakan'Andriamanitra dia lasa hoe ianao indray manao gropy ato, ianao indray manao fiangonana ato, mitarika fiangonana ato, sahala amin'ireny pastera mpitarika ireny. Tsy hoe mivangongona amin'ny toerana anankiray izy, fa nahely hitondra fanahy, hitondra famonjena ny amin'ny faritra hafa koa, fa mitondra le anarany fiombonana anankiray. Teraina Jesosy. Vitako sy vitanao ve izany? Izany no mbola andraikitra sy antso ny antsoiny Jesosy atsika, ry andraikitra miandry atsika tsirairay avy izany. Miresaka fahavitan-javatra isika, zavatra ara-baky-teny, zavatra ara-nofo vita, fa ny asan'Andriamanitra vita ve? Satria izany ny antsoina azy ho anao ao ato amin'izao fiombonana izao, ho ato amin'izao fiangonana izao. Koa manasa anao ny tenin'Andriamanitra androany, manasa azy ianao, manasa antsika tsirairay avy. Teraina ny Tompo. Haleloia. Mba hiroso isika, androso amin'ny lalina kokoa, androtsaka ny arato, hitaona olona araka ny fanazavany nisy pastera anankiray izay.
Ny teny izy tao amin'ny fampianarany hoe raha ny anankiray amintsika rehetrarehetra reo sisy isaky ny herinandro tonga amin'ny fotoana herinandro toy izao indray io sisy de mitondra olona anankiray de tonga ny herinandro manaraka io sisy le olona nentinao indray mitondra ray de samy mitondra nareo de itombo tena hoe mitombo betsaka zao fiombonana izao, itombo zao fiangonana izao. Ary zany olona zany tsy hoe mameno isa fotsiny fa olona hoentina handray ny famonjena ho ampiasain'Andriamanitra de raina Jesosy. Aoka mba samy anana an'izany tanjony zany isika hamonjy fanahy satria zany ny antsoina antsika. Raha mahatsapa fa olona afaka ianao nandray ny famonjena ianao ato amin'izao fotoana izao ny mandeha zao teny izao, aoka anana etaeta ianao, anana faniriana, anana enta-mavesatra hitondra fanahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho vonjena, mba tsy ho very any amin'ny farihy sy fahaveresana mandrakizay. Teraina Jesosy. Halleloia. Satria Jesosy efa nahavitany azy, efa vita ny planiny famonjena, efa vita ny Jesosy ny famonjena ambony hazo fijaliana, fa napetrany aminao ny andraikitra, efa nomena ao izy Jesosy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Ko mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, zay mino sy atao batisa no vonjena. Teraina ny tompo. Mila olona hamonjy fanahy Jesosy. Ko anjarako sy anjaranao zany. Vitanao ve zany? Raha miteny hoe fahavitan zavatra isika, fahavitana ny asan'Andriamanitra ny taky ny soratra masina eto. Vitanao ve le ny asan'Andriamanitra, ny andraikitra zay napetraka aminao, mba tsy hisy ho very ny ondry izay rehetra nandrasanao, fa ho tonga eo anatrehan'i Jesosy handray ny fiainana mandrakizay izy rehetra, mba tsy ho very eny an-dalana, tsy ho lany ny bibidia eny an-dalana. Teraina ny tompo. Halleloia. Na de misy sakana reny an-dalana eny, na misy mpanenjika reny hiezaka ianao, anao ny ainao tsy ho zavatra hiaro ny ondry izay nasain'i Jesosy ho tandremanao mba hahavita izany andraikitra zany hatramin'ny farany. Izany no takiany Jesosy amintsika tsirairay avy. Teraina ny tompo. Halleloia. Ko ankehitriny manasa antsika tsirairay avy mba hatateraka ny andraikitra sika tsirairay avy. Zany no andraikitra ilainy Jesosy ho vitatsika, takina am'le hoe fahavitany zavatra, fa tsy hoe zavatra natsangana hoe nanangana tsena ianao, nanorina tsena ianao de vita ny tsena. Tsy ihany ny tenin'Andriamanitra fa mitondra ny andraikitr'Andriamanitra ao anatinao, nanosorana anao, matepolin'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, hitondra famonjena ho an'ny fanahiny hafa. Zany le zavatra mbola miandry antsika ho avy Jesosy, samy ampamoahana izao sy ianao. Mipetrapetra fotsiny ve, mitazataza fotsiny ve, namelona ny afo ny fanahy masina mba hampafana ny rehetra ao an-trano ve, sa mamono ny afo ny fanahy masina? Inona ny andraikitra mba noraisinao, inona ny andraikitra zay nataonao mba hatonga n'ilay zavatra natao ho vita hatramin'ny farany, mba ho tanteraka tahaka ny hoe tranon'Andriamanitra namboarin'i Solomona. Teraina Jesosy. Efa ao anatinao ny fanekena noraisinao tamin'ny anaran'i Jesosy, tamin'ny anao nibebaka tamin'ny fahotana, natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy, na nindray ny fanomezana de ny fanahy masina araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:7. De izany no nanokanana anao, ny vatanao de tempolin'Andriamanitra, misy ny vata fanekena, ny fanekena tamin'i Jesosy ianao fa hitondra fanahy very ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay no zavatra tiany Jesosy ho vitanao, ho vitako sy ho vitanao. Teraina ny tompo. Halleloia. Ko ankehitriny aoka ny fanahin'i Jesosy ny hitoetra ao amintsika tsirairay avy, ny fanahin'ny fahendrena ao anatintsika tsirairay avy, ny fanahin'ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina, ny fanahin'ny faherezana, ka arosontsika androsatra amin'ny farany mba tena hatotosa zay andraikitra napetraka Jesosy amintsika, mba tsy ho very maina ny fanompona.
fa ahitan Jesosy isika hitsenany Jesosy any amin'ny raony lanitra, tsika hiaraka hifaly ao am Jesosy amin'ny fampakarana mbadiny zanak'ondry, fa tsy hoe ahita fotsiny na hitazana, satria voalazany soratra masina ny maso rehetra ahita azy na izay nandefina azy aza, ma tsy hoe ahita azy fotsiny ka hitsakotsako-nenina, fa ahitany Jesosy hiara-mifaly am Jesosy rehefa tonga izy. Zay le tena fahavitan-javatra, na havita zavatra tokoa ianao ka miara-mifaly am Jesosy ao amin'ny fiainana mandrakizay, teraina ny tompo. Ho antsika tsirairay avy ty havatra ty, nde isika samy andiny tena, nde isika samy anomana ny tenatsika, mba hametraka amin'ny fantanina ny tenatsika hoe vitako ve ny andraikitra zay nomaniny Jesosy azy, satria ho avy izy hijery an'izany asa zany ka hitsara iza nanao ny andraikiny, iza ny tsy nanao, teraina ny tompo. De mankasitraka anao nahatra ny aino hatramin'ny farany aho, vavaky sika hisaotra an Jesosy noho izany ten'Andriamanitra zany Jesosy io, misaotra anao zahay no nitenao zany Jesosy. Eny tompo, manantena fahotafitany amin'ny tsirairay avy zany tenao izany, ka raha misy banga enao fanahy masina no amen'ny banga ao amin'ny tsirairay avy, anazava ny tena bebe kokoa, mba hahazoany tsirairay avy zay tena sitraponao ho zaraina amin'ny tsirairay avy Jesosy io. Misaotra anao tompo nampahery ny tantana mandrakariva ny tarika, ary momba sy ny teny eto androany am'izany tenao izany, voninahitra ny eo anao ririany amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izao tenim-bavaka izao. Misaotra indrindra tompo, halleluja, amen.